ianao fa manganao ny tompo androany amin'ny alalan'ny teniny tay androany. Inona vakitsika tamin'ny heri no an'izay mahatsiaro. Ohatrany any am-pianarana any rehefa nytany mpampianatra Romanina zay misy mahay tsara. Ohatrany any an-dakilasy mihitsy. Eny are tatsika mbola hitohy amin'izay androany. Tamin'ny herintsika ny resaka inona moa? Fiainan'ny olona amin'ny Kristy. Lefa maty dia miara-miafina aminy. Hoe tsy tadidinao dridrira raha tsy niainanao. Dia verena mijery eo amin'ny page eo fa mbola ao izy. Raha afaka ray volana ianao mijery an'io afafa Facebook eo. Fa androany izy mbola ao. Dia hijeritsika sady mifampitohy amin'izay zavatra iray ihany no mifampitohy ihany koa ilay vakiteny. Romanina 7 dia Romanina 7 dia nevaka itsika andiny 4:12 hatramin'ny 5:20. Romanina 7 andiny 4:12 hatramin'ny 5:20. Toy izao mivaka an'izany teny izany rehefa hitanao izy aran' Jesosy. Fantatsika fa araka amin'ny fanahy ny lalàna. Fa zao kosa nofo namidy andevon'ny ota. Fa izay ataoko dia tsy fantatro. Fa tsy izay sitrako no ataoko, fa izay alako no ataoko. Fa raha manao ny tsy sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna. Ary amin'izany dia tsy zaho no manao an'izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko. Fa ato anatiko ihany ny fikasana, saingy ny atateraka ny tsara no tsy ato. Fa tsy ny tsara izay sitrako no ataoko, fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Fa raha ny tsy sitrako no ataoko dia tsy za tsony no manao an'izany, fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Ka hitako izao lalàna izao, raha tianao ny marina dia ato amiko ihany ny ratsy. Fa mankasitraka ny lalànan'Andriamanitra aho araka ny toetra anaty. Nefa mahita lalàna hafa momba ny tenako miady amin'ny lalàna ny saiko, dia mambabo amin'ny lalàna ny ota izay eo amomba ny tenako, indry izy olo-mahantra. Inona no afaka amin'ity fa tena ny fahafatesana ity misaotra n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa raha ny amiko dia mankatoy ny lalàna n'Andriamanitra aho amin'ny saiko, fa ny lalàna ny ota kosa amin'ny nofoko. Amenna. Somary mafimafy mivaky teny fa za indrindra no ilatsika fanazavana dia ilatsika fifampisarana. Tamin'ny herintsika ny resaka hoe ny olona amin'ny Kristy dia miaina dimension hafa. Zay zany raha ataoko feny fa tsy ny resaka izay terma izay tsika. Fa ny olona zao tontolo zao dia miaina amin'ny tamaso. Miaina amin'ny tamaso. Ary ao ambanin'ny lalàna ny zava-misy tamaso. Tanao zao eto amin'ity zao tontolo zao ity misy lalàna be da be mipetraka eto izany izay tsy maintsy manaraka an'izay ny olombelona rehetra. Ohatra zao lalàna anankiray izay nianarantsika tany am-pianarana dia misy ny atao hoe loi de la gravité. Ohatra ny moa loi de la gravité. Tsy maintsy mandeha amin'io tany io daholo ny zavatra rehetrarehetra. Na mitsambikina ary ianao dia tsy misy flotte ianao rehefa mitsambikina. Hoe iny tsy averina tsony. Fa tsy maintsy mitotony ianao na ela na aingana. Raha ohatra ka eny ambony tafotrano ianao dia mety maharitra ela ianao vao mitotona fa mitotona ihany ianao.
zay zavatra ataonao rehetrarehetra manipy baolina ianao dia tsy maintsy mitotona iny na oela na oaingana ary na aiza mety hitotona fa tsy maintsy mitotona izy zay ny atao hoe loi de la gravité dia ny olombelona rehetra eto amin'izao tontolo izao dia voafehy ny lalàna daholo misy lalàna eo tsy fantan'le izy fa zay tsy safidin'le izy fa zay ninonino nataony dia tsy maintsy miverina amin'izay lalàna zay izy na hanao inona izy na hanao inona na hiady mafy taky ninona ary izy dia tsy maintsy miverina amin'izay lalàna zay ny olombelona rehetra araky ny nofo zay ny tenena Paoly tamin'ilay teny hoe tsy misy zavatra tsara mitoetra ozy izy ato amiko dia ato amin'ny nofoko zany hoe le nofony a dia somy eo ambany fahefanany atao hoe lalànany ota mba ny fahefan'ny lalànany ota dia ohatr'izao ny endriky le lalànany ota izay iainan'ny olombelona rehetrarehetra izay nasiany Paoly tsindrom-peo araka ny nofo na dia ato amiko ary faniriananao ny tsara dia tsy ny tsara zay tiako no ataoko fa ny ratsy zay tsy tiako no ataoko ary raha ny tsy tiako no ataoko dia tsy zaho manao azy fa ny ota izay mitoetra ato anatiko raha lasana bavy Andriamanitra namorona ny olombelona ozy izy nyresaka Genesis 1:20 tao amin'ny tontolo lanitra tao izy miaraka amin'ny anjeliny miaraka amin'ireo kerobima maro isan-karazany miaraka amin'ireo jeneralany tafika rehetrarehetra tao an-danitra tatsika morona olona takatsika taky ny endritsika no anaovantsika azy dao ataontsika mitovy amintsika izy rehefa ny foronon'Andriamanitra Adama dia mitovy aminy nanaovany azy tsy hoe mitovy amin'ny endriny tsy hoe mitovy amin'ny masony tsy hoe mitovy amin'ny vavany tsy hoe be volombava ozy ny olona tsy izay ny namoronany azy fa le natiora an'Andriamanitra ary fantatrao io natiora an'Andriamanitra io ny première nature de Dieu dia natiora tsy tia ota amen fa ny deuxième nature de Dieu dia natiora tsy manota maharesy ny ota Jesosy naharesy ny ota izy ny tenin'Andriamanitra nilaza hoe nalay-panahy tamin'ny tenany izy dia mafony izay rehetra lay-panahy tonga teo anatrehan'i Jesosy ny ota rehetrarehetra ny ota rehetra nisy natonony ary nisy nanatona azy ny natonony dia zao tonga teo anatrehany fahotanany amin'ny resabola natonony reny satria manino any amin'ny mpamorehetra izy mandeha fa tsy nalay-panahy mihitsy izy mahita ny vola isaindry mpamorehetra hoe mba tokony makaty rahalala fatra tsara sy ady hitsana natao mpifonareo dia omena mihoatrinareo tsy mataitra azy mihitsy ny raha fitaratasy io izy tsisy dikany amiko nefa izy amin'io ny alina zay atoriany lohany ary tsy hitany jerenao tsara le izy fa raha olombelona tsy afaka mieritreritra tahaka izany fa na teanao ny marina ary izy teanao ny mahitsy mieritreritra zay atoriany lohany raha alina izy dia tsy maintsy mibiloka kely ihany ny lalana hoe antsika tsy mibiloka be mba asiana faingo miantona kely fotsiny le fiainana aizany dia ahitsy be fotsiny amin'izao fa Jesosy nalay-panahy tamin'ny vola fa tsy mampihoatsina azy zany fa ny Jehovah nitany zay rehetra ao aminy zay ilaiko azoko azy daholo tsy mila ninina nalay-panahy izy tamin'ny fitiavana sy tamin'ny fijangajangana firaisana ranofo tamin'ny endriny ahoana izy mihitsy manatona mpivariteny iverinao hoe manatona mpivariteny zany dia tsisy resaka hafa mihitsy eo fa tonga dia masina be zany tsy maintsy mivily io resaka io quelque part tsy maintsy miovy io tsy maintsy nisy mpivaritena somary mba voapaingotra kely tany anatin'ny fony tany tena afy ty tovolahy ray ty ina mezanareo reto tena taranaki Adama mihitsy fa tena nisy pincement kely tany hoany nisy fakapanahy tao anatin'izany raha latsaka izy tao anatin'izany zavatra any dia tsy tanteraka ny asa-paminay nisy fakapanahy tonga taminy tsy natony ny fakapanahy ny nanatona azy ozy eo amin'ny boky Marka 4 hoe arizo izy dia nentiny fananaka ny anefitra mba ho alainy devoly fanahy Andriamanitra mihitsy no mitondra azy hoe maka ny anefitra ianao mba ho alainy devoly fanahy ary mba afahany devoly maka fanahy azy dia nifadianina 700 andro sy 700 alina izy mba ho noana dia mba ho reraka dia mba halemy
fa teo anatrehan'izany zavatra zany joro foana izy satria natioran'Andriamanitra ny tao anatiny. Azonao lay izy i Adama nanana an'izay natioran'Andriamanitra izay. Atao amin'ny boky tsy daditiko aiza misy an'ilay izy a any Korinthiana raha tsy diso aho. Dia misy an'izay titre izay hoe na Romanina 5 ny soa very Adama. Aloha avadiko raha hitako. Romanina 5 soramandry ny soa nanany mino an Kristy sy ny fioarany zany no ny soa very Adama. Zany hoe tamin'ny vanim-potoana nanota amin'izay Adama dia nisy zavatra mipetraka tao anatiny dia ilay fahotana. Dia ohatr'izao io Adama niova io satria niova ny natiorany Adama tamin'izy nanota. Niova ny gène tany anatiny. Ilay tantarain'i Paoly atao amin'ny Romanina 7 ity ilay Adama vaovao. Ilay Adama taloha zany sady tsy tia hotany tsy manota azonao. Fa ilay Adama vaovao mbola tsy tiany ihany ny hota fa tsy manan-kery intsony izy tsy hanotana. Fa tsy izay tiako no ataoko fa tsy izay tsy tiako. Ary raha izay tsy tiako no ataoko dia tsy zany manao anazy fa ny hota izay mitoetra atao anatika. Dia jerenao tsara tsika taranaka Adama vaovao amin'izay fa arak'ilay lazaiko na mpivavaka na tsy mpivavaka na jentilisa io na izy io na izy. Zao lazaiko anao tsisy olombelona farak'izay ratsy zany eto amin'izao tontolo izao. Fomba fijery sy analizy limité be ny fijerena sy ny fieritreretana fa ihany na tena ratsy. Fa lazaiko anao fa na reny Hitler reny ary tsy tena ratsy zany reny. Fa misy tanjona foana ny ambadiky reny olona ireny zay tsara fa le accomplissement tsy vita. Zany hoe ao anatin'le olona ao ohatra zany hoe mahita ianao hoe tena ianona ao dia mamitapina foana isan'andro. Ianona ao dia tena devolo mihitsy ny fisainany. Ianona dia tena ohatr'izao, ianona dia tena ohatr'izao, ianona dia tena ohatr'izao. Fa ny ao ambadiky reny olona ireny na tonga azy ohatran'izay nisy zavatra voadona tany anatin'ny tany dia miteraka an'izay toetra izay tsy tiany izay. Tsy tiany io zavatra io. Fa ataon'ilay izy satria iny ny ahafahany miafina ao anatin'le mety victime teo amin'ny fiarahamonina izy na tsy fantatro izay zavatra nitranga tany dia iny ny afenany mba tsy ho victime manaraka ny ray izy. Jerenao tsara fa rehefa resantsika matetika izy ity dia iarahantsika mitsikitsiky hoe rehefa voalohany taona dia milokaloka daholo le olombelona rehetrarehetra hoe za mity taona ity. Tena samy manana ny nivoany. Ny mpisotro toka dia zay hoe za tsy sotro toka tsony. Ny mifoka sigara dia ahenako le ray pake fa lafo be Covid le izy fa alao mba ohatran'izao mba vidanana gote ho an'ankizy ngazany ratsy. Tsara zany vidanana gote ho an'ankizy zany. Tsara daholo le ao anatin'ny fo rehetrarehetra. Le miresaka mivady ao atran'izao keny ifankaty be amin'izay kitsika manomboko zao fa tsy manisa andro akory vitsivitsy tsy manisa volana fa andro vitsivitsy ao ambadik'ilay volonté ao ambadik'ilay faniriana anao ny tsara dia ho zay sy Paoly hoe atoaniko ihany ny faniriana anao ny tsara fa saingy niana tanteraka no tsy atao. Le voloara ao anaty fa le pouvoir efa tsy ao tsony satria maninona niala ny natioran'Andriamanitra, niala ny herin'Andriamanitra ahafahana manao ny tsara izay tian'Andriamanitra. Anika na dia te hanao ny tsara ary ny olombelona dia tsy mety. Eto zany manome hafatra sady ao anatin'ilay izy. Ohatra ianao ka mahatsiaro hoe ianao izay olona izay. Raha mbola tsy heninao ny fahateraham-baovao marina sy tena izy dia mbola taranaka Adama foana ianao. Tena te hanao ny tsara ary ianao dia izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe nofo aman-dratsy tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Na fantatry nofo aman-drary hoe izao ny sitrapon'Andriamanitra dia izao ny tsara. Za tokony ohatra izao ny fitondrantenako. Za tokony tahaka izao ny ataoko. Za tokony tahaka an'izao ny fomba fiteniko. Za amin'ity taona ity tokony mba tsy mora tezitra intsony. Vavaka mihitsy Jesosy eo. Mangataka amboary ty foko ty Jesosy. Ary raha ilaina dia mitady délivrance mihitsy. Hoe mila délivrena fa tena mora tezitra.
mila délivrena fa tena beksitina be mihitsy ny ako za fa nyteny tamin'ny ekizy za tsy vazavaza aminareo tsy manomboka sao fa tsy haiko afa voatonga izy rehetra dia mampivoto ho foko arakaraky ny tenenanao hoe tsy hanao an'izay tsony ianao ataony zay rehetrarehetra mampatonga anao voto fondra mabe devoly mihitsy ty tokantrano ty fa zay zavatra zay le natiora ny Adama tsy ny tsara zay tiako no ataoko fa ny ratsy zay tsy tiako raha ny ratsy zay tsy tiako no ataoko dia tsy zany manao azy fa ny ota izay mitoetra atao anatiko indrisy olo mahantra ozy izy Paoly teboka voalohany oza jereo ny fiainanao raha mitory amin'izay zavatra zay raha misy vouloir fa tsy misy pouvoir raha misy vouloir fa tsy misy pouvoir dia dinio aloha raha efa nandray marina ny asa-pamonjeny Jesosy ianao fa raha mbola tsy nandray ny asa-pamonjeny Jesosy ny olona dia mijanona amin'ny vouloir foana fa tsy mety tanteraka lay tsara zay tiana ary na tianao na tsy tianao avesatra aminao zany satria maninona sainao mahalala ny zavatra tsara tokony ho atao fa mivatanao tsy mahavita le zavatra tsara tokony ho atao ozy izy ianao rehefa tsy manambola za Jesosy rehefa tahinao tena io atsira be io tena mba tiako atao tsy afaka mihitsy amin'izao fotoana fa rehefa manambola ianao dia mahita lalana hafa ane le vouloir ao fa rehefa tonga amin'izay le fahafahamanao an'le zavatra io dinanao iny dia diavanao lalana hafa iny dia avy eo ianao malahelo hoe tsy navita ny ray fa me deuxième sens sa tompo fa raha vao mitranga eo le deuxième sens asivy prime vaovao ndray nefa zay mivavaka teo aloha azara mahazo prime dia zao ny ataoko fa tonga le prime tsy ny tsara zay tiako no ataoko fa ny ratsy zay tsy tiako ary isa ito verset io zao dia atao excuse etina mbavaka foana izaka amin'ny tsy ny tsara zay tiako ataoko fa ny ratsy zay tsy tiako ao anaty satria maninona miverintsika amin'ilay fanambarana voalohany eo ambany lalàna azinao Romana 9:7 pejy anankiray ary amin'izany dia tsy misy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàna ny fanahinay no nahafakahy amin'ny lalàna fahotana sy fahafatesana. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Zany hoe ny lalàna anankiray dia tsy azo kitihana raha tsy amin'ny alalany lalàna hafa. Azonao? Na dia tsy mahay lalàna raha dia fantatro fa zay fandehany io. Raha misy lalàna anaray mipetraka dia tsy maintsy misy adi-hevitra lohany, tsy azo fafana io fa modifiena. Fa hoe inona ary zany ny solon'ity lalàna vaovao ity. Ny olombelona rehetra dia eo ambany lalàny gravité ozintsika teo. Rehefa mitsambikina izy tsy maintsy miverina, raha misy zavatra atsipy dia tsy maintsy mitotona. Io avion io mampiflotte an'io dia iny moteur iny fa raha tsisy ny moteur iny manosika azy andeha ary raha mijanona stationnaire eo ambony io fotsiny dia mitotona. Io hélicoptère io afaka miakatra sy midina ohatran'izao izy fa mahatonga azy ohatran'izay dia misy an'le hélice iny mitazona azy miantony eo fa raha mijanona iny hélice iny tsy maintsy sotominy gravité izy ary mitotona eto ambonin'ny tany. Zasy ianao raha mijanona olombelona taranaka Adama fotsiny isika dia tsy maintsy ao amintsika foana ny volonté fa ny accomplissement sy ny pouvoir tsy ao amintsika. Ka na dia mavita ary tsika ao anatin'ny vanim-potoana anankiray iny hélicoptère iny inge tsotona iny dia mitotona hoe vao misy défaillance le hélice. Tahaka le resako taminao teo hoe misy zavatra raha mitsambikina ianao mitsambikina 10 centimetre vetivety kely ianao dia tafidina. Fa raha mitsambikina eo ambony Carlton ianao mety 30 seconde ianao vao tafidina ary amin'ny rez-de-chaussée. Misaoty resako afa tsy mandeha ascenseur. Sao dia misy milaza hoe zay 3 minitra vao tafidina. Fa misaoty zay le lalàna ny gravité. Dia takizay ihany koa isika olombelona eo anatrehan'ny fanatanterahana izay tsara. Mahavita ianao fa limité ary sahirana ianao manao an'ilay izy. Reraka ianao manao an'ilay izy, kamo ianao manao an'ilay izy satria maninona tsy hanananao ny hery, tsy hanananao ny fafana manao izay sitrapon'Andriamanitra. Misy olona mandeha mivavaka dia mandeha izy indray mandeha indroa intelo. Tsy tonga tsony izy. Tapitra limite n'ilay vouloir. Lany ny heriny.
dia ozy izy efa ngamo voatery makany atao trano ngedy efa mety dia rehefa ao an-trano indray izy avy eo ohatra mandanindany crédit izy zany ngamo voatery jery an'ity isan-kerinandro e lamba isam-bolana dia avy eo avy isam-bolana adinidino ilay izy sy tsy maninona rangaha lasa 2 volana sy tapany lasa 2 volana ary lasa tsy hitatsony rehefa avy eo satria maninona le voloara aho fa le pouvoir tsy manan-kely matoantsika tonga eto foana tsy haiko ianao friny zay ny tonga teto za zay mivavaka efa nisy fotoana ohatra ny tsy nahita tory dia niatretra zany ary za ty efa oviana moa zany nanomboka mivavaka ohatra ny efa 30 taona 30 taona ve hivavaka foana ahoana ny avitana an'izany dia oviana moa ny lasa paster ohatra ny efa 20 taona 20 taona ve anao an'ity asa mandreraka ity foana dra ny ela ihany fa rehefa vitanao le izy dia eninao hoe tsy enao no manao le tsy nijanona teo amin'ny voloara fa nisy pouvoir ny asa tao anatinao tao dia iny mahatonga anao maharitra dia iny mahatonga anao matateraka ilay fiazakazana raha mbola mijanona ho taranak'Adama ny olona ray dia tsy afaka ny anao ny tsara izy mavita izy mavita fa voafetra ozy izy tsika manao fanoharana hoe mitovy amin'ny toto anankiray izay asainao mitsangana tsy natiorany toto no mitsangana fa afaka mitsangana io raha menao mofo ohatran'izao na menao hena steak côtelette ataonao toto fa mitsangana io fa mitsangana izy fa na mandra-pahazony an'le hena rehefa azon'le hena dia miverina izy na rehefa ela loatra le hena dia mandra-pahareraka dia miverina izy avy eo satria tsy natiorany le izy tsy natiorany taranak'Adama ny anao ny zavatra tsara ny anao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny natiorany taranak'Adama dia hitady izay mahasoa azy ihany hitady izay mahafinaritra azy ihany andeha amin'ny fahotana le fahotana izay fatany fa tsy mety fa ataony ihany le fahotana izay fatany fa tsy sitrapon'Andriamanitra sy tsy tokony ho atao sy manimba fiarahamonina sy ohatra zao fa io na fantatry ny olona raha hoe manimba ny zanany io zavatra izay ataony io resy lahatra n'izany izy fa tsy vitany tsy manan-kery izy elana amin'io zavatra io fa tohizany foana ihany dia rehefa simba tanteraka fiainan-janany dia milatsa-dranomasy fotsiny izy dia manarinarity izy dia fokafoka eny izy dia sotrosotro eny izy dia miaraka amin'ny namany eny izy anariana disy tsy eritreretana n'le zavatra ratsy izay vita sy nataony tao anatin'ny tontolo manodidina azy izara amin'izay ny afatra ho anao ho atsika zay eo amin'ny Kristy Jesosy ozy iny le tenin'ny Paoly amin'izay rehefa tonga amin'izay Jesosy zao lazay le tenin'Andriamanitra aloha amin'ny andininy farany misaotra an'Andriamanitra ozy indrisy 24 indrisy olo mahantra ozy izy akay no anafaka amin'ity tena ny fahafatesana ity inona zany ity ozy izy tena ny fahafatesana fa manino ity ny tena ny fahafatesana satria izay ataony ito rehetrarehetra dia mitondra fahafatesana daholo le saina mieritreritra zavatra tsara fa le vatana tsy mety mahavita an'le izy tsy ampy le motricité tsy ampy le contrôle afahana matateraka sitrapon'Andriamanitra ozy izy le hira anankiray izay hoe raha mba izao ny miliardera mpanan-karena mpanambola be zarazaraiko zao ozy izy dia ataoko zao fa jereo reo mpanao politika rehetrarehetra reo fa reo ny pirofony romanina 7 io an'izay tsy resy lahatra fa tsisy nanana le anankiray faraparany teo io efa tonga tany ambilo be ny engin fa lany ny arafesina tao izy rehetrarehetra noho ny lany président ngiara le voloara ao anaty fa rehefa tonga eo amin'le zavatra amin'izay ohatra misy zavatra hafa azo atao dia mandeha zay tsaroko mihitsy ny 2018 ngamby izy zay le cortège présidentiel ao anaty embouteillage faly daholo ny olona hoe zany ka tena filoha fa amin'izao fotoana iainantsika sao tapahana daholo ny lalana 10 kilometatra rehefa andalo mesy filoha le voloara ao anaty fa raha mbola mijanona olombelona tsy manana pouvoir zany anao ny tsara tsy maintsy hitady izay mety amiko foana tsy maintsy hitady izay masoa foana tsy maintsy hitady izay dia contourneko ahodiko io lalàna io dia daviko ny fay ao anatin'io zavatra io afahako hoe sady tsy mandika lalàna nefa ihany koa tsy tratra ny problema n'le lalàna ozy isika hoe zay ilay olombelona tsotra fotsiny amin'izao
dia nomen'Andriamanitra amin'izay ny vahaolana tamin'ny alalan'i Jesosy. Ianao za mieritreritra fotsiny hoe Jesosy tonga izy hamonjy antsika ho any an-danitra tsika sasisa fa fiainana miaraka amin'ny Kristy manomboka eto an-tany. Amen. Eto. Izay iainanao eto dia iainanao efa taratry ny ratray sady. Aza mampahery olona mihitsy ianao reny olona le olona le mitomany malahelo. Rehefa ny an-danitra ketsika tena milama amin'izay tsika zao. Izay iainan'ny olona eto dia izay ihany koa izy ratray. Ny olona izay mitomany lava dia aza mieritreritra mihitsy hoe fifaliana mandrakizay ny olovainy. Matoa izy mitomany lava tsy isy fiainana ao anatiny. Ary matoa tsy isy fiainana ao anatiny ao dia tsy handova fiainana izy ratray. Ny olona izay faly fa miaraka amin'ny Kristy dia ho faly ihany koa izy ratray. Tsy surprise zany io fa zay fiainanao eto ambony tany izay ny fiainanao ratray. Fiainanao eto ambony tany miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy ianao ratray. Amen. Fa tsy hoe izay tsy vita eto dia any paradisa manohy azy. Tsisy an'izany. Fa izay ataonao eto dia tohizanao foana ratray. Mahafinaritra anao miaraka amin'ny tompo eto. Toy ihany koa ny fahafinaretana mandrakizay. Ka be anao eto fa mody mba tonga fotsiny raindray dia ohatr'izay ihany koa. Tonga ihany koa rehefa tonga fotoana ty le kampo aloha hijanona. Ohatr'izay fandehany. Dia tohizantsika le izy. Ozaka izay le problème andra olombelona. Problème andra olombelona zany le fiainana miaraka amin'ny Kristy zany tsy hoe ho any an-danitra fotsiny tsika. Tsy tapitra hatreo. Fa eto ambonin'ny tany dia efa novainy ny fiainantsika. Eto dia efa santatry ny mandrakizay. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe nomentsika ny voaloha ambokatry ny fanahy. Dia izao nambaran'Andriamanitra. Izay na mampatonga antsika manana fotoana tahaka izao. Tsy lalam-pamonjena ihany. Fa ozy izy tsika hoe nomboan'ny tena niota ao anatitsika. Ilay tena niota izay mitondra ilay fahafatesana. Azonao ilay izy. Tena niota izay mitondra ilay fahafatesana. Izay ilay tena Paoleta, indrisy olo-manitra izany anafakay amin'ity tena ny fahafatesana ity. Dia misaotra an'Andriamanitra ozy izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany hoe ny ahafahantsika miala amin'ilay natiora avy amin'ny Adamo. Izay natiora ratsy. Natiora avy amin'ny devoly. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza amin'ny Jaona 1:7. Zay rehetra manota dia avy amin'ny devoly. Satria ny devoly nanota hatramin'ny voalohany. Ary izao ny havian'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ny asan'ny devoly tsy aretina, tsy ozony, tsy zavatra maro isan-karazany, reny efa produit, reny efa vokatra automatika. Fa ny asan'ny devoly dia izy napiditra amin'ny fahotana tao anatin'ny olombelona sy tao anatiny raha olombelona dia lasa tafaraikitra amin'ny natioran'ny olombelona le izy. Faraikitra amin'ny natiora. Azonao ataony midegize mamboly voasary ianao. Voasary ratsy ny ataonao io. Dia degizenao ataonao tsara le izy. Fa rehefa miala iny tsara iny dia amoaka an'ilay ratsy manaraka indray. Dia midegize an'iny indray ianao. Ary na hoelanao aingana, reraka ianao manao degizement an'le izy. Reraka ianao mandoko an'ilay voasary amin'izay manintona tsara le izy. Reraka mikarakara an'iny. Saka mihetsika. Dia tahaka an'izay olombelona io. Fa rehefa tonga Jesosy dia ilay natiora ratsy tao amin'ny Adamo amin'izay nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Mba haninona ozy izy ilay Romanina 9 andehanantsika amin'ny fiainana vaovao. Amin'ny fiainana vaovao. Inona amin'izay ilay fiainana vaovao? Tsy voloara intsony. Fa voloara pouvoir. Sady te anao ny tsara, no maniry anao ny tsara, no manana hery anaovana ny tsara. Amen. Rehefa nateraka indray ny olona dia tsy ato amiko intsony, tsy mijanona amin'ny hoe ato amiko ny fanariana anao ny tsara, fa miova amin'izay ary ato amiko ny fahafahana manao azy. Fahafahana manatanteraka azy. Zay ny tenin'Andriamanitra no milaza zavatra, tsy zako ny be filaza. Zao ny tenin'Andriamanitra ao am-bokin'ny Timoty ao 2:1-7. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahositsika, fa manino? Fanamahery dia fitiavana ary fahononan-tena. Fanamahery dia fitiavana
fahonoana ny tena. Zay le atao hoe pouvoir. Vouloir, pouvoir. Zay zavatra tsara rehetra dia possible vitanao avokoa. Satria maninona tsy hainao tsony manao azy. Azonao le izy? Tsy hainao tsony no manao azy. Zay le ambarasotra masina eto, fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko dia ato amin'ny nofoko, fa ato amiko ihany ny fikasana saingy ny anatanteraka ny tsy ato. Fa rehefa velona ato anatiko ilay Jesosy, dia iza ozy izy ny tenin'Andriamanitra no mikasa sy manatanteraka? Izy Jesosy Kristy no mikasa sy manatanteraka ilay izy ato anatiko, ao amin'ny fikasana dia ao amin'ny ihany koa ny fanatanterahana. Zay ambarany soratra masina dia aza miteny intsoma no mikandroany ka izy nge Paoly, ka izy nge Ianne, ka Ianna nge ohatran'izao e. Ozy izy Jesosy nyresaka raha lasana bavy ary ianao io resahana io. Zay rehetra mino ny asa ataoko no ataony koa dia maninona hony? Anao asa lehibe mihoatra noho Jesosy ary izy. Satria maninona? Za makany amin'ny ray. Zany zavatra izay nambarany ity Jesosy ity, ny fiarahana amin'ny Jesosy tsy teoria fotsiny. Tsara be nandray fiadanantsika. Fa tsy mijanona treo ilay izy. Fa zasanao manakery andresy fahotana. Amen. Zasanao manakery andresy ny ratsy. Zasanao manakery anaovana ny tsara, anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika tsy mirahira an'izany tsony indrisy olo mahantra. Efa nytenenin'ny Paoly, ny lalàna ny fanainaina. La loi de l'esprit de vie, ny lalàna ny fanainaina. Zany napetraka tato amiko. Dia nosoloana izay lalàna ny fanainaina amin'izay, ilay lalàna ny fahafatesana sy ilay lalàna ny fahotana. Tahaka ny hoe misy masinina ao anatinao taloha, ny masinina ao anatin'ny raha olombelona rehetra, masinina mpamokatra fahotana ary mpamokatra fahafatesana. Rehefa nateraka indray tao amin'ny Kristy ianao, tsy mahalala olona araka ny nofo intsony isika. Ny ary nomboana tamin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy za tsony novelona fa Kristy novelona atao anatiko. Novonoana le masinina mpahotana atao anatika. Rehefa misy fotoana ianao manota, satria tapitry ty afatry ty dia mbola nota ianao fa zao ianao tsy azonao ny resaka hoe dia mbola mitsisy ary aza so dia mbola natotona tsy mety mitsy izy. Mbola nota ianao. Fa fotoana ianao manota dia aza mitsetsetra ny amin'ny tenanao. Efa nanao asa lehibe tamintsika Andriamanitra. Ary ny asa lehibe nataony tamintsika dia nomeny ny zanany. Ary nampidiriny ianao amin'ny lalàna ny fanahy, lalàna ny fiainana. Rehefa misy fotoana ianao manota, manao fahadisoana, dia izao teniny, za tsy ao ambany lalàna ny ota intsony. Efa maty zany. Lalàna ny fanainaina ny manapaka atao anatiko ato. Misy Jesosy velona atao anatika. Efa misy fakapanahy atrehantsika dia aza miteny mafy a. Natao hoe fakapanahy, averiko kely ty tantara ity. Ao anaty amin'ny teny Grika ny fakapanahy sy ny fizahn-toetra dia mitovy. Fakapanahy ihany ny fizahn-toetra ary fizahn-toetra ihany ny fakapanahy. Ny an'ny Malagasy samihafa izay. Fakapanahy ohatran'izay fa azontsika hoe tsy hite mihitsy hoe misy vehivavy tsara be eo dia tena fizahn-toetra mihitsy dia fa le tsy manam-bola lazaintsika fa fizahn-toetra. Fa ny antsika ny fakapanahy dia izay fizahn-toetra dia izay fa mitovy izay zavatra izay. Rehefa tsy manam-bola ianao tena masahe mijoro resoko ty zavatra ty ka. Tsy manota mihitsy aho eo anatrehan'ity tsy fananam-bola ty ka. Tsy manota, mahery zay ao anatinareo izy ny tenin'Andriamanitra ny eno zay ao amin'izao tontolo izao e. Tsy Joba ny eny resahany an'izany e, tsy Davida ny resahany an'izany e. Lehibe zay ao anatinareo. Zany zavatra zany no fiedina zay entsika miatrika an'izao tontolo izao. Izay mitady hampanota atsika, hampanao atsika ilay natiorany Adamo. Mandra-pialantsika eto ambonin'ny tany dia ty vatany ity mbola somi foana ao amin'ny lalàna ny fahotana. Zay le ambarana atao amin'ny farany jerentsika teo. Sotra n'Andriamanitra ozy izy amin'ny alalan'i Jesosy tompontsika. Fa raha ny amiko dia mankatolo lalàn'Andriamanitra misaiko fa ny lalàna ny ota kosa amin'ny nofoko. Ity vatana ity tahaka anao, tahaka ny zavatra mifampiresantsika tamin'ny herinandro.
hoe ity tena ity tsy maintsy mbola eto ambon'ny tany foana ity fa ny fanahintsika afaka tsy miaina ao ambany lalàna izay mifehan'ity zao tontolo zao ity fa hafa ny tontolontsika tontolo ara-panahy amena dia tahaka an'izay ihany koa isika ny vatana dia eto amin'ny tontolon'ny lalàna ny ota fa ny fanahintsika ao amin'ny tontolon'ny lalàna ny fanahy sy ny lalàna ny fiainana lolovakeko tsara le izy lalàna ny fanahinay esprit de vie zay no manapaka ny fanahintsika ary afaka zasainao anao sitrapon'Andriamanitra na mafy tahaka ninona zany dia aza miteny mihitsy hoe tsy vitako ty dia aza verina le nitenin'i Jesosy hoe raha mety dia sory amiko ty kapoaka ty fa za tena sako miresaka amintsika hoe zay zavatra omeny ray atsika dia zakatsika daholo ary afaka ny tsy hanao tena afaka ny tsy hanao tena rehefa tonga aminao ny fakapana afaka ny horesinao io satria le lehibe ny ao anatinao ity vava ity tsy voafehin'olona ity any am-bokin'i Jakoba izy milaza zany voafehin'ny olona daholo ty karazana biby rehetra ity na tanety na ny an-dranomasina na ny sisa fa ny lela iza mafehy azy fa leo Jakoba hoe za mafehy azy satria za eo ambany lalàna ny fanahinayna satria lehibe zay atao anatiko velona atao anatiko ho zanak'Andriamanitra zay mahatonga an'ity lelako ty mahay miteny zavatra tsara miresah amin'ny lelanao rehefa miteniteny foana izy ianao ry lela averiko foana le formule idio ny trano aloha aza atao misy mahita any an-dosy manao an'izany ianao ry lela asiavo ianao voafehiko ianao satria lehibe zay ataoniko ary za fanomena fahefana andresy an'izany zavatra zany te hizara amintsika hoe raha vo mbola raha vo zay acceptenao ny tanteraka eo azonao zay acceptenao manana natiora roa ianao anjaranao no misafidy andeha araka ny nofo ianao sy andeha araka ny fana raha andeha araka ny nofo ianao dia aza gaga fa vokatry ny nofo foana ny avoakanao eo ka ianao manana zonge ary ianao afaka nge ary ianao nge afaka manapa-kevitra ihany koa andeha araka ny nofo e ozy izy Paul nyresaka nge mielevy ny isan'andro ny toetra ivelany dika zay mbola misy ny toetra ivelany avozy ny isan'andro araka ny fomba mpanahy kosa ny toetra anatiny misy kosa ny toetra anatiny ka anjaranao no misafidy iza velominao iza volavolainao iza no arahanao iza ny vokisanao iza nomenao hanina iza ny avelanao anapaka ny tenanao ozy Andriamanitra nyresaka tamikaina mamitsaka eo ambaravarany tranonao ny ota ianao ny tokony hifehy azy nefa ianao ny kendren'ny faniriny ny tena marina teny resahan'Andriamanitra fotsiny fa tsy manana pouvoir mihitsy kaina hifehy ny ota izay mamitsaka eo ambaravarany trano fa zasa ianao manana hery hifehy ny fahotana zay mamitsaka hifehy ny fahatezerana zay mikendry anao hifehy ny lolo-po zay mitady hifehy anao satria maninona misy fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika misy fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika reny ny andresentsika azy reny ny andresentsika ny zavatra ratsy rehetra zay nataon'ny olona ny souvenir ratsy rehetrarehetra rehefa mieritreritra ianao ny anatinao ana tsy mety afaka ty tsisa za tsy mety afaka zany lehibe zay atao anatiko lehibe zay atao anatiko mba miova amin'izay ny langazo manomboko zao fa tsy manaiky zay teneniko hoe zay ekenao dia zay ianao rehefa ozy ianao olo malemy a dia malemy ianaoko iza ny teny aminao ny contraire aza makaty amiko aty fa rehefa ianao miteny olo malemy ianao dia malemy tokoa ianao ozy a fa rehefa ozy ianao mahery satria lehibe ny ao anatiko dia mahery ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra milaza hoe mahery zay rehetra mavita sitrapon'Andriamanitra mahery ianao zany eo anatrehan'ny adinao eo anatrehan'ny problemanao eo anatrehan'ny aretinao sy zavatra rehetrarehetra ndao mba zanak'Andriamanitra tsy manaiky lembenana tsony manaraka sitrapon'le maha-olombelona za tsy taranaky adama tsony hoe aza manao excuse zany mandeha lanitra tsy maintsy leny mandeha tany tsy maintsy lavaka tsisy an'izany za zanak'Andriamanitra za tsy milolo lanitra kory ary fa io ny andehanako ndray andro any
ary za mandihy tany fa za tsy solafaka zany dia raha misy miteny hoe io arenao fa solavaka dia teneny le nofoko iny fa fanako atao anatiko ato matanjaka be tsy laitra azonao ny resako an'izany zavatra zany sy acceptenao na manao tsy mety ary ianao dia aza accepteny tsy tsy bebaka akory tsy nanao an'izany ka tsy hitako mihitsy zay hotako nankely nefa vita zao fa nanao zavatra tsy mety fa le acceptation le fanekena any anaty mihitsy hoe olo malemy olo tsy mavita olona mpanota mahantra kely ty raha eo tsy zany zanak'Andriamanitra zaho ambany lalàna ny fanainaina velona ny Jesosy zay tompoko ary velona atao anatiko izy mahery be le velona atao anatiko mavita sitrapon'Andriamanitra io velona atao anatiko io dia rehefa zay ny atao hoe finoana inge tsy hoe mahazo mofo ianao androanina mitombony karamanao farany taona itsy tsy zany ny finoany fa le finoana mihitsy zany hoe lehibe zay ao anatiko zany finoana inge finoana goavana be inge zany hoe za afaka mandeha tsy amin'ny ota zany za mandresy ny ota zany za mandresy ny tsy resin'ny olona zany finoana ngeza be iny afahana miatrika an'izany efa lavo ianao avy eo mbola tsy manaiky any hoe tsisy an'izany ka tsisy an'izany maloto be iny akanjonao tsy maninona zay akanjo maloto any toizantsika indray ny lalana avy eo e fa zay mihitsy nefa zavatra tian'Andriamanitra iainantsika dia zany ity tantarain'ny Paoly atao amin'ny Romanina 7 sy ny 9 ity dia izy miresaka na dia misy fotoana koa raha latsaka io zanak'Andriamanitra tsy misy intsony fanameloana ho azy amin'ny Kristy Jesosy fa le lalàna ny fanainaina amin'izay efa nanafaka azy tao amin'ny lalàna ny fahotana sy ny lalàna ny fahafatesana tsy ao ambany fahotana intsony isika lazao an'iza vaovao lehibe zany le olona akaikinao amen tsy ao ambany fahotana intsony isika ary vaovao lehibe faharoa dia amarantsika tsy ao ambany fahafatesana intsony isika za mahatonga andro Paoly tsy matahotra fahafatesana zany impiry izy mihirahirana zany impiry izy mitantara an'izany ny malagasy rehefa manao fahafatesana dia asiany sanatry raha sanatry ohatrany hoe maro amin'ny fahafatesana le sanatry raha vao miteny sanatry dia tsy maty fa raha vao tsy miteny an'iny diran-doza fa ny andro Paoly tena samy laza mihitsy izy nasaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fahafatesana va rehefa miresaka ary Paoly inona ny zavatra atahorantsika na velontsika na maty any Kristy foantsika tsisy olona zany ingeny atao tsy ao ambany lalàna ny fahafatesana ny olona rehefa ambany lalàna ny fahafatesana dia zay tsy hafaty azy foana ny ezahany tafiditra ao anatin'le tsy hafaty tsy hafaty antoka satria faty antoka mety mitondra fahafatesana raha mitoy dia tsy maintsy tedavina foana hoe ahoana ny tsy hafaty ao anatin'ity raharaha ty fa rehefa ao ambany lalàna ny fanainaina ianao tsy mampihotsina anao tsony zany naroviana ny ala vonina naroviana ho avy Kristy vonina fa ny olona rehefa tsy ao ambany lalàna ny lalànan'ilay fanahinaina matahotra izy amin'izany fiavian'ny tompo zany mbola tsy voninako raha ho avy tampoko izy ka mahita anareo matory zao dia veritsinina ty miataka fa ny olona ao anatin'le lalàna ny fanahinaina sady tsy matahotra fahafatesana no tsy matahotra fiavian'ny tompo satria tsy ao amban'izany lalàna zany tsony izy amen tsika hitsangana hivavaka amin'ity androny io ty raha mandalo zavatra ianao raha nisy fotoana ianao latsaka tatoato nisy fotoana ianao miaina zavatra mifampizarantsika teo fotoana androany famerenana mifonao fa olona hafa ianao zanak'Andriamanitra ianao nateraka indray ianao karazany hafa mihitsy ianao ilay zanak'Andriamanitra izay manana Jesosy velona sady mahery ao anatiny ao raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano Gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto